Mialoha ny torteny dia iarasika manao ny hira toko fahadimy ao amin'ny firanany efkatelem Jesosy roa hazo mangasoa. Jesosy roa hazo mangasoa. Jesosy roa hazo mangasoa. Vita iadra ke firenembetoko ni mino azy olo afankavo gidrevoly lavitsazemo aiko Jesu banketo aiko Jesu champaro Swana tekwa Traino nunisua Censo ti attacca luce So ti attacca Lucia che ti sua Siampira fe Se amica te fiata Finuanasi Ni finuanasi anate Jesu banketo Jesu chankaro la marea que naichu nangani Jesu anatekwa Baibuliro haveluma Kabakiwe tano kabaki Nakamiye mbutseko Ungilungu taumunilo Kuba uwafaka Jesu syava ufa Jesu ruwazu mangasu Ahi Jesu Ahikyo Jesu banketo Ahikyo Jesu chankaro La marea que naichu Nangani Jesu anatekwa Ahi Jesu Ahiko Jesu banketo Ahiko Jesu chankaro Auka ivavaka isika rehetra tena sy atakalonay na inona tokoa ianao Jesosy fa ny akoatrinao dia sampy zany tsy azo antoka izany zavaboary zany fambarany tenin'ny soratra masina fa ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teninao Andriamanitra ny sy ho levona araka zany izay everiny olona ho Andriamanitra amin'ity fiainana ity ho levona izany ka sy azo ametrahana fiainana misaotra anao zahay Jesosy fa nangononao eto amin'ny alalan'izao zaikabe ny efkatelem izao mitaona anay eto amin'ity toerana ity ianao hiaino ny fampianarana avy aminao hiaino ny toroteny sy ireo lahateny maro samihafa mba hamelomanao anay amin'izany teninao izany ny teninao Andriamanitra no mahavelona anay ny teninao Andriamanitra
io no mampiorina ny finoanay ary mampaharitra anay amin'izany finoana izany. Ankehitriny izahay Jesosy dia mametraka aminao feno sy tanteraka izao fivoriana lehibe izao mba hanehoanao ny voninahitrao ary sy ny sitraponay rehetra no tanteraka fa tena ny sitraponao lay Jesosy Andriamanitra. Andriamanitra mamaly vavaka ianao, Andriamanitra velona ianao, fa izao programana izao napetraka teo ampelantananao. Koa satria Andriamanitra tanteraka ianao Jesosy, dia ianao no mahatanteraka azy ankehitriny ka dia isaoranay ianao. Mitenena ary Jesosy fa vonina izay rehetra, handray izany teninao masina izany, fa mangataka kosa ny famelan-keloka mba hahafahany izany teny izany ho tafiditra ao am-ponay ka hiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no azoana mangataka izany. Amen. Raha mijery ny fandahara-potoana isika ry havana, dia amin'ity andro fanokafana ity zaikabe ity, dia io no anjara nomeny komity ho anjaranay. Ary raha mijery isika mety ny akabeazan'ny programa any aminareo, dia sy misy tenin'Andriamanitra voalahatra hotoriana ao. Fa izay nalefa tamiko kosa dia misy tenin'Andriamanitra mazava tsara nambara hotoriana amin'izao fanokafana ny zaikabe izao. Dia sy hafa izany fa araka izay voasoratra ao amin'ny Eksodosy 5:10. Ny andininy fa 1:20. Eksodosy 5:10. Ny andininy fa 1:20. Ary tiara dia nametrahany mpandahatra lohateny na lohahevitra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia miara-misangana indray sika rehetra amaky izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ô, iza moa no tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa no tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, deraina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Riray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpamonjy zaikabe malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny efa nambara teo ry havana, dia misy lohahevitra izay napetraky ny mpandahatra hotoriana amin'io andiny soratra masina izay novakisika teo io. Izao no lohateny na lohahevitra izay ho velabelarina ao anatin'izany. Iza no Andriamanitrareo? Fanontaniana mipetraka izy io. Iza no Andriamanitrareo? Ity Eksodosy 5:10 ty ry havana dia miresaka indrindra ny fihirana nataon'ny zanak'Israely, dia fihirana izay natao ho an'i Jehova Andriamanitra. Fihirana niarahana tamin'ny Mosesy izay pitarika azy ireo tamin'izay fotoana izay. Nahoana no velokira? Misy antony lehibe nahatonga azy ireo velokira. Dia sy hafa fa
rehefa tafita ny ranomasina mena izy ireo dia velogira. Agnambarana amintsika ry havana fa ny olona izay mahasiary fa afaka miloza mananotanina mety ahazo azy, ny mpanompon'Andriamanitra izay tanidimondoza ka navotan'Andriamanitra tamin'izany loza mety ahazo azy izany dia izao velokira izy. Mideran'Andriamanitra izy, sy tafandromandry izy, fa misaotra n'Andriamanitra, mipolotra ao am-po ilay hira ho fisaorana sy ho fiderana an'Andriamanitra. Afadoza ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay, nieritreritra ho atelin'io ranomasina io, nieritreritra ho aripaky n'izany ranomasina izany, fa izao nasehon'Andriamanitra ny Mandriamanitra mahery azy, nasehon'Andriamanitra ny Mandriamanitra mahagaga azy. Eny, asehony amin'ny olony zany. Amin'izay agnambarana amintsika fa sy miova Andriamanitra, fa Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra nifidy igny zanak'Israely ho azy, ary antsoin'ny Jehovah Andriamanitra ho vadiny aza ny zanak'Israely, anehoany an'ilay fitiavany ny zanak'Israely zany ry havana. Sy foiny ny zanak'Israely, karakarainy ny zanak'Israely, arovany ny zanak'Israely, ampiany ny zanak'Israely, avotany ny zanak'Israely. Amin'izay agnambarana amintsika koa fa isika rehetra izao dia navotany Jesosy, novonjeny Jesosy, nanaiky Jesosy ry havana ho faty eo ambony hazo fizaliana noho ny amiko sy noho ny aminao. Tanidimondoza izao sy anao amin'izany na tamin'izany. Inona ny loza izay mananotanina asika, handringana asika, hamono asika, handrendrika asika, sy hafa fa ny fahotansika. Io no loza goavana indrindra, ny fahotansika. Ary io nanekeny Jesosy hiatony eo ambony hazo fizaliana, handasaka ny rany, mba ho famonjena ahy sy ho famonjena anao, mba ho fanavotana ahy sy ho fanavotana anao. Izaho sy anao no tokony homboana eo amin'ny hazo fizaliana noho ny otako, noho ny faharasiako sy ny faharasianao sy noho ny otanao. Nanaiky Jesosy, na dia sy nanota aza, na dia sy malala ota aza, nanaiky Jesosy hivesatra ny otako sy ny fahotanao. Izany no mahatonga asika sy tafandromandry ry havana fa midera an Jesosy, mihira ho azy, mipololotra avy ao am-po ilay hira fiderana ho fisaorana an'ilay Jesosy izay naneho zava-mahagaga tamin'ny fiainatsika. Io Andriamanitry ny Israely zay nifidy azy io, dia lazay ny tenin'Andriamanitra zay novakina tamintsika teo, fa Andriamanitra sy misy tahaka azy. Io lay Andriamanitry ny Israely, sy misy azo ampitahaina aminy velively ry havana. Io lay Andriamanitra namorona izao tontolo izao. Io lay Andriamanitra namorona ahy sy namorona anao. Sy misy azo ampitahaina aminy, sy misy mahasolo azy na inona na inona. Io no mahasara sy mampiavaka an'ity Andriamanitsika ity. Besaka ny olona manao Andriamanitra ho azy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny zava-boary rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity ataon'Andriamanitra, ataony olona ho Andriamanitra, sy izy reny, sandoka ireny, ho levina ireny, sy azo ametrahana fiainana
ry mpamonjy zay ka be malala. Sy maharitra ireny, sy mahavonjy ahy, sy mahavonjy ianao regny. Fa mahagaga misy ny olona zay variana am'izany, manompo an'izany. Ary misy aza nefa kristianina ao am' Jesosy mbola voatarika mandeha makany. Besaka ny andrenesana ry havana, fa misy ny kristianina mbola say mamonjy ombiasy. Misy zany sy matoky an'ilay Jesosy nifidy azy, ilay namonjy azy. Dia miroa saina, indrindra raha misy zava mahery miatra amin'ny fiainana. Fa mbara amiko sy ambara aminao amin'ity andro anio ity, Jesosy irery ihany no mahafaka anao sy mahafaka ahy amin'izany. Hoy ny zanak'Israely, sy misy Andriamanitra tahaka anao, Andriamanitra. Miaiky tongotra mantanana ny zanak'Israely, fa Jehovah Andriamanitra no izy. Am'izay agnambarana amitsika koa, fa tokony miaiky tongotra mantanana koa izao sy ianao, fa Jesosy irery ihany, io no izy. Fa izay akoatrin' Jesosy, sandoka izany, sampy zany. Fa io no tena Andriamanitra. Iza no Andriamanitra tahaka anao? Izay ankalazaina amin'ny fahamasinana. Masin'Andriamanitra ry havana, ary dia mankalaza izany fahamasinan'Andriamanitra izany ny zanak'Israely. Matoky izany fahamasinan'Andriamanitra izany izy. Izao sy ianao koa mankalaza an Jesosy amin'ny fahamasinana. Satria no amarininy sy no amasininy sika, arak'izay nambara teo ambony azy fizaliana, dia mankalaza an Jesosy amin'izany isika. Iza no Andriamanitra tahaka anao, hoy ny zanak'Israely, izay deraina amin'ny fahatahorana. Mangovitra eo anatrehan'Andriamanitra isika, manoloana ny faharasia sika. Fa sy misy Andriamanitra tahaka azy, fa deraina amin'izany fahatahorana izany izy. Ary zany dia hita mivantana amin'ny sasany, fa misy olona ry havana manatona ny latabatra masina, mangovitra, satria masina loatra ilay Jesosy zay antonitsika eo. Mangovitra raha mieritreritra ny amin'ny momba sika, amin'ny mahampanota sika. Zay agnambarana amintsika fa sy mendrika hanatona an'izany Jesosy masina izany isika. Ary izany no tena izy. Sy isika no manatona azy, fa ilay Jesosy no manatona asika. Izany ny fomba n'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra no manatona ny olona mandrakariva, zay vao tanteraka ny famonjena asika. Inona ny antony? Mpanota isika, fa masina izy. Ary io no ilazany Jesosy hoe, sy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary areta ny vokatrareo. Am'izay agnambarana amintsika tanteraka ry havana, sy misy miankina amiko na miankina aminao ny maha kristianina anao. Sy misy miankina amiko na amin'ny fahalalanao na amin'ny fahasaranao ny mahatonga anao ho tanoran'i Jesosy. Sy misy na dia kely akory aza, fa Jesosy no antony zany, ary izy rery ihany no antony zany. Masina izy, manatona anao mpanota mba hahamasina anao koa. Eny, ho ansika zay mpanota, mibebaka sy mifona eo anatreny, manoloana izany farasiasika izany. Fa sy misy tahaka anao, Andriamanitra, hoy ny zanak'Israely, fa deraina ianao
satria mpanao fahagagana. Azavaina tsara eto ry havana fa ny aiky ny zanak'Israely fa afaka ny ampita izany ranomasina izany, fahagagana izany, ary izany dia mitoy izany toetra n'Andriamanitra izany aty amin'ny andro ny testamenta vaovao. Fa Jesosy koa dia naneho fahagagana maro, raha sy ilaza fa sy nangovany Jesosy ny rano ho divay isika. Eny, itafio-drivotra izay namely ny mpianatra, nampanginy Jesosy zany, nangina. Eny, hatramin'ny maty aza ry havana, nasangany Jesosy. Mpanao fahagagana lehibe Jesosy. Sy misy tahaka azy. Ambara amintsika ry mpivoreto fa besaka ny olona izay milaza azy ho mahay fahagagana eto amin'ity Madagasikara sika ity. Maro ny manaraka azy. Besaka izany. Ary io no itaomany ny fosika. Amizay itadiavasika fahagagana ho hita maso. Zay voino an Jesosy. Ary io na tonga an Jesosy nananatra mpianatra tamizay fotoana izay sy ny Jiosy zay nanaraka azy. Ianareo dia sy mety mino mihitsy raha sy mahita fahitana. Mampalahelo an Jesosy zany. Fa mampitandrina sika tanora koa sy ho voafitaky ny regny mpanao fahagagana maro samihafa ireny ka hanaraka azy. Sarovy fa sy misy afa-tsy Jesosy ny mahavita sy mahay zany ry tanora malala. Raha misy manao zany dia mpisandoka izy. Ka mampitandrina sika rehetra izay mande izao tenin'Andriamanitra izao. Dia mipetraka amizay ny fanontaniana fa nazavaina tamitsika teo ry havana fa misy ny mpaminany sandoka. Izay moa nilazany Baiboly azy, ary zany efa henosika teo amin'ny alitara teo. Izay maneho zavatra maro samihafa itaonasika. Maro ireny mpaminany sandoka ireny. Maro ny olona mamilivily ny tenin'Andriamanitra masina. Fa ambara sy torina aminao, ampianarina aminao ilay tenin'Andriamanitra sy misy klema. Ilay tenin'Andriamanitra marina. Aserovana ny tenin'ny Joshua ity ry havana. Izao fanontaniana petraka eto zao hoe iza no Andriamanitra reo? Dia hoy Joshua, fidionareo anio zay ho tompoinareo. Fa izahay kosa dia anompo an'Andriamanitra izahay. Fa apetraka amintsika rehetra zay mande izao tenin'Andriamanitra zao. Nambara tamitsika teo ireo mpampianatra sandoka rehetra, ireo mpitarika sika makany amin'ny fahaveresany. Fa nambara tamitsika ilay Jesosy, ilay tenin'Andriamanitra hitondra sika makany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia hoy ny fanontaniana, iza no Andriamanitra reo? Samia mamaly ao ampo ao isika rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitahena. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.